dia manambara sy manamafetona fa 80 isanjaton'ny nisy olo-bavambahoaka lany tamin'ny vondrona Irmara izahay no nametra-pielana sy ao anatin'ny vondrona parlementera Irmara itsony eto anivon'ny Antenimera pirenena. Eo ny vondrona sy ny atoko na fikambanana fa sy olo-bavambahoaka aloha izahay ary toy ny vahoaka ihany koa ka rehefa nahatsapa ny taraina sy ny fitakiana ireo zofototra nataon'ny tanora sy ny vahoaka kanefa tsy tapina fenina fa nisy ny herisetra valon'izany. Dia nanapa-kevitra izahay fa nametra-pielana sy ao anatin'ny vondrona parlementera itsony fa hiaraka hanarina ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena amin'izay anjara tandrify anay miaraka amin'ny fitondram-panjakana tarian'ny filoham-panjakana Colonel Mikael Radinizeny. Misy ny hoe mpikambana voan'ny parlementaire laza fa hoe miverina mameona ny fitondrana amin'ny ankehitriny aza samy manana ny safidy ny tsirairay fa te hiantsona izy ireny fotsiny hoe ianareo dia tsy misy raha tsy misy ny filohan'ny Rajoelina, ianareo dia tsy voafidom-bahoaka raha tsy mijoro ny filohan'ny Rajoelina. Antaiza zany ny fitohiza amin'ny tomonareo zafady mandra-pilaminy ity tantara ity satria tsy ireo ny teny ihany fa nanova-panjakana tamin'ny fomba manara-penitra raha ny fitsarana voalalam-panorenana koa no milaza fa tena tokony fahefam-bahoaka sy maro an'izy fa ny vahoaka voalasa lalam-panorenana dia ny vahoaka no tokony fahefahany. Avelao zany ny vahoaka hiteny fa tsy hoe koa hoe jiro sy rano ny takina izay samy victime zany fa nongana-panjakana no nitranga malahelo ireo olo ireo ary reo tsisy mikarakara tsisy mijery fa nolazaina fa fozy dia aleo hiakatra ny foza fa tsy maninona Antaiza zany farany manga bisy ny fifampiraisana mikasika an'ina zafady inona le fifampiraisana tady aminareo na tiana na tsy tiana dia misy ny atao hoe pouvoir de fait amin'izao fotoan'izao nalainy zareo ankera ny fahefana nampiasana ny basy ny fampirorona na ara-tsaina na ny fanaovana perquisition zaza mety mitratra an'izany ihany koa fa tsika tsy nanao ratsy tsika tsy nangalatra tsika tsy matahotra zany raha ho toy ianareo ka tena manana fitiavam-pirenena maro na fitiavan-tanindrazana fitiavana ny malagasy mbao tsika mirosa ndatabatra boribory afana very fony teny ty hoe na nigerany misy mandeha amin'ny latabatra boribory fampiresahana tsika tsy misy gery eto fa tsy fidikevitra sy fampirorona atsahary fampirorona mbao iresaka zay vona niresaka fa zay kosa ny tsy ampirorona isanandro isanandro zao raha tsy misy savy vany fe dia mety ahatsena le fitakianareo dia rehefa letaka dia vahoaka hitanareo ihany tanàna kianjany telo amby folo meny izahay amin'izao fotoan'izao dia tafavory eto ireo fomban'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina dia manao fihetsiketsehana aty zareo amin'izao fotoan'izao araka izao ahitantsika azy ankehitriny izao.
Le député hoe sarta reo député reo nge manana adidimboninahitra lehibe mihitsy eo amin'ny tantara Madagasikara ohatra hoe ny fahefan'ny Assemblée nationale amin'ny séparation de pouvoir zany tsy hosiosian'ny mpanatanteraka tsony ahoana ny fomba anaovana ny arofanina momba andray satria ianareo efa nanao tamin'ny mandature teo aloha moa ianareo efa nanao motion de censure Ntsay Christian ianareo efa nanao nandany bureau permanent tsofin'ny olona fotsiny avary amin'ny exécutif sy avany amin'ny fanjakana toko politika fotsiny a tsy nasi ny asany mihitsy ny assemblée zany a anisan'ny dinika tokony ataony eo amin'ny assemblée zany satria na assemblée izy moa zany efa samy kipanohatra sy samy kipitondra daholo eo zao fa robatsao anao a fa de niza ianareo atoko politika mihevitra ny anao hitondra eto Madagasikara de mila an'izay foana hoe ahoana tsara ny fahefan'ny assemblée ahoana ny fisarahan'ny fahefana mamasy mandidiny assemblée eo amin'ny tandrify azy séparation des pouvoirs zany a rafitra tsy rafitra an'izany fa le fiasan'le lazaina fa rafitra zao zany ahoana io haute cour de justice bloquenareo foana io ahoana ny asolona zany dinika azon'ny assemblée atao nge zany fa ny ary fa misy antso voninareo mbadika eo de raisinanao miaraba tompoko salama allo tompoko salama tompoko manahona tompoko radio misaotra rakapatafiditra maimaiky ihany izy fa zao a misy kabary nataon'ny président transition teny Ambotsoroatra tamin'izy voatonga mazava ny teny hoe ravana dolidoly a ny institution eto amintsika afa-tsy ny assemblée nationale tsy fantatra nanenitra izy nahoana fa zao a matoy izy zany zao amin'izao fotoandro a ny gardien ny institution tsy le olona fa ny institution a dia misy zavatra mampiay azy amin'ny ataony ny anivelany io tonga ny sadeko zao de tonga de milaza hoe ifampidinika any amin'ny anina fangarana teto Madagasikara misy an'izany hoe andaniny sy ankilan'izany azo tamin'izao fotsiny enge mifitondrana fa nampin'ny kapisaty fotsiny le izy a de tafavoaka amin'ny baolina za tsy manao hoe tsy ilaina amin'ny fampihavanana ilaina amin'ny fampihavanana fa ny fizarana seza kosa amin'ny Irmara 0 izy tsy naizara-tseza aloha izy tsy mahazo seza aloha zao fa alao hoentin'ireo le izy faharoa manarakaraka an'izany tsy tokony tafidy tamin'ny vovo zany a ny transition ho ampidiriny sadeka amin'ny resaka hoe misy andaniny sy ny ankilany milaza fotsiny hoe zao ny zava-misy tsy mirarahany zany andaniny sy ny ankilany zany faharoa indray a momba ny prime ministre za tsy manao hoe tsara io prime ministre io fa rehefa hita le izy fa mamonomono ny vahoaka manao hoe tian'ny tsy azahoany ny vahoaka toka akatra ozy izy ny tenin'le président nanao an'io de akatra kio manala an'io asoro io rehefa tsy mety de tiako io nefa tiako tenenina ty zao a mila mitandrina ihany za zao mahita fikambanana de misy hoe isy raha mandrika eto raha be misy voindohanay a ny aza miteny an'izany rangaha fa nga zany nitondrana ny tany sy firenena tonga de atambatsika amin'ity fanokevitra raha ity de toizanao rehefa miarabanareo rahalahy de miarabaniteny zany hoe vokana hoe gazety sy anina frantsay a sy efa tsy lokotsony efa tsy fantatao tsony hoe izy efa feno anaty Facebook sy ny YouTube any tsy hainao gazety izy ty samy menina zay fatany anazy any izy rehetrarehetra de avelany momba ny rahapirenena reto a mbola somary mifiloty any fijerevako an'izy io satria mbola sy tapapetraka le rafitra matoy izy namaiky aloha hoe mijanona eo le assemblée sy namany io a io resaka raha vao tonga de nyravany tamin'izy teny Ambotsolotra io a de tonga de condamnation hoe inanimma misy izy rehetrarehetra nanao anao ianao manao coup d'état de banni de international ohatra tamin'ny 2009 tsika ny ariny ny elany mba tsy ho tratany tamin'ny 2009 jusqu'à 2011 iny de iny ny elany tao hoe alao aloha ajanona reto
tazomina aloha l'institution mba tsy saziana raisam-pirenena io hoe isika satria manahirana be iny azadiny kosa aloha fa misy akilafy de ny akilafy le nanongana sy le voaongana teo hoe misy foana zay asika raha ohatra ka anao transition tsy inclusive ohatra tamin'ny 2012 jusqu'à 2013 de miverina koropaka ambony ambany eo ndray io za tena miteny mihitsy hoe ataovy inclusive lizy fa le mena an'ilay naongana mba tsy ministère de souveraineté nationale ataovy inclusive ao de za koa mba mangataka hoe apetao aloha inona daholo le raha fitondrana le transition satria transition ataontsika aloha ny fangatahany vahoaka teny an-dalambe nge de manova rafitra azadino zay tsy hoe miala raha jela de tonga de anao élection na président de la république amin'io 4e république fa movay mihitsy aloha le rafitra zany manova rafitra zany manova lalam-panorenana zany fa tsy tonga de mijanona am'izao eo dika zany misy mila fotoana lavabe zay mila apetaka zany hoe ahoana marina ny itondrana le transition raha mbola hiazakazahana be koa zay de lasa ny anaty lavaka any kotsika menakavy fa za zany mieritreritra zao hoe avelao aloha olanin'ireo loi de finance rehefa vita loi de finance ny sénateur nge lany mandany eo amin'ny décembre de tonga de aravana tany izy de azo ravana koa ny assemblée de manao assemblée constituante am'izay afahana mba hoe misy assemblée foana zany misy législative ao anatin'le transition ny gouvernement sy ny exécutif fa io azo amboarina koa io ACC rehefa avy hoe ACC momba ny transition ny CNI azo ravana tany tsy haiko mena an'izy ny organisation na fidiana za azo atao daholo zany fa le mikoropaka be fotsiny ny olona tadiaviny androany de androany de androany za zao de varina mihitsy maly mahita hoe mahazo menasy avany tsy haiko inona moa ataoko menasy zany avany amin'ny SMM ny fanjakana hoe rehefa tsy voavahanareo ny olona ny pénitentiaire de hitokona koa zay ny olona ny pénitentiaire rehefa mangataka anomezana anazy secrétaire d'État de raha nao an'izany daholo rehetrarehetra de hoazy aty firenena ty misaotra anao fanamoaka zavatra maromaro anao zay nge tokony hiditra mihitsy amin'le inona ty amin'le fikaonan-doam-pirenena tena iny zany de anisan'ny zavatra tena andrasana am'ty gouvernement ty averiko le teniko tany apetomboana hoe le izy gouvernement de combat zany hoe gouvernement vonina hiohitra hametraka an'le transition makamle fanorenana ifotony makamle fanorenana ifotony fa tsy hoe makany amin'ny fametrapetrahana zara seza de faharoa fitondrana ohatran'io rehefa misy fepotona hoe roa taona de tsy maintsy par objectif zany hoe tsy maintsy arakaraky ny tanjona sy ny dingana maka amin'iny tanjona iny no apetraka ao prime ministre ho ary amin'ny atrary amin'ny assemblée any amin'ny fanaovana teti-bola ary mifantoka amin'ny vokatra sy ny dingana vita atrany atrany le izy naka ohatra teo raha hoan'ny Tomasina ianao de tsy verenako tsony iny ka anisan'ny voaresako ao teo zao zavatra maromaro azy azo ampidirina tsara am'zany ambarany tokony anome antoka andrany zany le prime ministre eo amin'ny fomba fiasa sy ny fomba fifanazavana amin'ny sarababem-bahoaka eny ary efa misy antso voninareo mba tikeo de raisinanao ary miaraba tompoko salama miaraba nitsika mitompo radio miaraba vahiny ihany keo arabe le aiaby bebe ny atsika eo amin'ny fiarovana an'izay le vokatry ny tolona zay fitatanana rafitra ny zava-misy aloha zany zao de zao raha rafitra de mbola azo lazaina hoe eo amin'ny tanjany le teo aloha zany satria amin'ny assemblée mivadibady keo izy zay mahery ny aty amin'ny région sotrany izy daholo ny esprit tokony hitondrantsika nyty fanovarana ataontsika ty de tsotra fotsiny ihany zareo manko manao an'le hoe keo ndefa nareo no nitaky nefa nareo ndray zao tsy manao an'le izy efa tokony halalaka demokrasia tsy zay le izy isika manidy eo amin'ny rafitra eo amin'ny fitatanana iditsika tsy mahazo mitsofoka eo mihitsy izy na inona tenenina na inona tanina any zany le tena tokony ataontsika idina verrouillena fa izy tsy mahazo miditra eo zay ny tena filozofia fa tsika manko enjeny am'le hoe io raha fa nareo zao lasa manoatra ny nataonay taloha ndray tsy zay le filozofia zay le esprit fa manidy tsika na inona tenenina na inona tenenina de rehefa tonga am'le fanovana rafitra le fanovana rafitra manko voizina foana zao fa tsy mbola hany aloha tsika tsy mbola any amin'ny rafitra aloha tsika fa mbola manadio raha zay no itenena anazy manadio tsika verrouiller zany sora tompoko tompoko fa neo-kevitra moa ny asy rehefa misy antso afa vonina karaha efa mametoro marika any amin'ny lafiny teknika efa misy raha eo andao ary miarabe
Allô? Eny tompoko. Ya miviarana kely avaketsiny ngano. Zay le izy le fanadiovanao izy le sokoto. Le fanadiovan'io zany a aloha tonga dia atomboka am'le amiko aloha savy eo a mifitondrana am'izao anala ny zom-pirenena mamalagasy ny Andriamatoa Andrajoelina. Zay aloha ny hitako voalohany indrindra. Ny décret satria izy anefa nanary ny zom-pirenena malagasy anazy fa ny hoe mbola décret manafona ny zom-pirenena ino no andrasana gouvernement mba tsy sina ihalo mahatonga le resaka tenenina eto any lasa mifampitohy be le izy lasa mifampitohy le tamin'ny voalohany a le teneniko teo hoe le maramila ny kapony frantsay nanao violation d'espace aérienne teto Madagasikara ninterpellena ve le ambassade frantsay ary nresahana tao satria efa fankakana tantanàna zao Madagasikara nanino nresahana tao ve io koatrany a huis clos le dinika natao tao de tsisy mitify na inona de za hoe ho savy apity de amafa ny intérêt n'Andriamatoa Andrajoelina zay be de be tsy nety eto amin'ity firenena ity gouvernement misy io sa ikitikitiky ave ny intérêt personnel ny filoha teo aloha ny Andrajoelina i gouvernement io satria le izy mifampitotoy le sema fa tsy amavaintsika le izy eto aloha mbola tsy maka partialité hoe matoky ny fitondrana io na tsy matoky mbola napetraka teo le izy de matoky azy izy zany io fisedrana zany ianao. Oui, le démarche nitondrana le izy aty-arina ohatrany mampisy be le izy satria le zava-misy miseho foana de zay mahatonga le zavatra potipotra daholo le foyer de tension arrive foyer de tension arrive efa manomboka verina amin'ny ataony normal izy ary ny mahaverina izy raha ohatry zao le atao foanako mihitsy aloha le teny hoe ayahy fa tsinjodiny atsika eto zany hoe fahamalinana de tsinjody hoe aizany asinany tongotra zay ny atsika eto ary zay foana ny atsika teto le aya manko de ohatrany tonga de mepanga adeny melo sady ie fa misy antso vonina ndray koa reo miaraba tompoko ndawary salama salama tompoko saiko raha madikany hoe ingratitude hoe mianakena manque de reconnaissance pour un bienfait reçu fiton zone ny etombohan'ny jirona koa natongikisy tenenena da zay beka le firenena mpianatra nanohy azy ny 5 septembre zay vao tonga ny syndicat parti politique mpanohatra zay vao namarana azy ary nanita sady navita azy ny kapisaky io zany mba esoko an'le gratitude hoe misy olona ny incarné an'io zavatra io fa tsy ohatran'io raha tsy tonga ny kapisaky tsy ohatran'io imagine fotsiny ny sariny tsy teo raha tsy nitsangany reo de tsy maintsy reo no mi-incarné an'io zavatra raha tsy mireconnaître an'izay tsika de tsy mianakendry daholo mianakendry daholo lojika be mihitsy zany ary raha zany hoe dingany zany lojika zany de tonga am'le hoe korotany io ny Vitanarivo zay semaine janvier vao miteny rangany efa firy-taona tena hoe nanjaitra molotra lefa taony tena ny etombohan'ny fahasorenana rehetrarehetra ny fitsarana io de androany izy ohatran'ireny langaziny tsy izy rery fa maro be mihitsy ny arriviste amin'ity tantara ity zany de mba miantso an'le reconnaissance hoe mila drastique izy akosy fanamariana fotsiny nanao communiqué ny frantsay fa vonina an'itsy izy de hoa tsy tokony tsy asiana matefaka ambokeny koa le izy olona mafy be na lahatsika teo de mieritrerititsika fa hiala mora le olona mafy be na lahatsika teo